Faly-miarabantsika tsirairay avin-drehitra ity alakamisy maraina faharoa folo volana septambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka izao fandaran'izao amin'ity maraina ity ary ny irina dia mba hitombo fifaliana, hitombo hery ary hitombo fahombiazana sy fanantenana isika. Loha indirantsika amin'ny mofinaina dia vavaka ary isika. Ianay tsara andrisan-danitro tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Saotra anao iray eo satria mbola manana anao izay ary raisinay ho fifaliana sy fahasambarana izany satria ao aminao no misy ny fahombiazana. Saotra anao ihany koa izay mitaona anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hianatra ny teninao amin'ity maraina ity ary irinay sy ny mba hahatonga anao loha laharana mialoha ny zavatra rehetra izay ataonay mandritra ny tontolo andro mba hatomombana an'izany. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny kristianina be fiantsana. Nalaina amin'ny Jaona 1:7 manao hoe fa avy ny andrenan'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Amen. Nanome ohatra ny amin'ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany ny mpamonjy teo amin'ny fahazarana rehetra teo amin'ny fiainany. Ambarao amin'olona izany ireny Kristy ny aneo ny fiangonana ho tsy misy tsiny na petina eo anatrihan'ny ray. Feno fahantrana ny fiainan'ny mpamonjy hatramin'ireo tanora voalohany indrindra ny ainany nolaniny tamin'ny asa mafy ireo andro ny fahazazany. Matetika izy ny sasatry ny asa aza velona tao anatin'ny vanim-potoana feno faratsiam-pitondran-tena izy nefa tsy mba voaloton'ny faharatsiana izay nanodidina azy. Tsy nandaitra taminy ny hery miasa mangina ny toetrandro ratsy fanahy. Teny an-tsasy teo anivon'ny zavaboary nahitany fitsaharana tamin'ny asa mafy ary koa nahitany hanina ho an'ny fiainany ara-panahy. Tsy mba hivelambelan'ny fotsiny ny fijeriny ka nanangona fahalalana avy tamin'ireo zava-miafiny natiora izay nanome azy fiadanana sy fifaliana izy. Nandritra an'ireo taona nanaovan'ny mpamonjy asa fanompoana dia tsy nitsahatra nanara-maso azy ireo olona fetsy, olona mpiatsara velatsy ihany koa, nanaradia azy mandrakariva mipitsikilo mba handray ny teny sasany izay miloatra ny molony ka ampiasa an'izany mba entina hanamelohana azy. Nisy fotoana izay namelarana ireo fandrika mihitsy no azy ka nametrahany fanontaniana taminy. Nantenain'izy ireo manko tamin'izany fa ny valiteniny no hanamelohany vahoaka azy. Kanefa ny fiaizany rehetra nataon'izy ireo dia nampiala azy teo amin'i Jesosy tamin-kenatra. Nasehon'ny valiten'i Kristy miharihary ny tena toetry ny asan'izy ireo. Naneho herin'ny fahamarinana tamin'ireo vahoaka marobe izay niaino ny lahaten'ny mpamonjy. Na ireo lehilahy izay ny raha nanara-maso miafina ny asana dia voatery nanao tatitra tahaka an'izao tamin'izay naniraka azy manao hoe tsy mbola nisy olona ny teny tahaka an'izany hozy izy. Aoka ho feny fahasoavana ny resaka ataontsika tsirairay avy satria mihaino ny teny ataonao tokoa i Kristy. Aoka hameno ny teny rehetra ataonao ny fangorahana. Amin'izany no anehoanao ny toetrany Kristy. Tsarovy fa tokony hanana ny toetrany tokoa isika amin'ny mahampanaradia azy atsika ary ilayntsika ny mianatra isanandro amin'ilay mpampianatra lehibe mba ho feno ny fiainana ara-panahy ny rivotra manodidina ny fanahy ka ho hita taratra tokoa hoe efa niara-dia tamin'i Kristy tokoa anay ianao. Amen. Riranay tsara andrisan-danitro mbola felim-pisaoranao izahay noho ny amin'ny teninao. Misaotra ihany koa Tompo mamelombelona nay tsirairay avy eto dia ho irinao mba ho anitra kasitrahanao tokoa ny zavatra rehetra ataonay satria olonao izahay dia ankahirezo ny tsirairay avy aminay amin'ity maraina ity ka ny tontolo andronay mba ho tontolo androm-pandresena miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sa
miaro